Fatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisana-ka fanamasonao midera sy mitsaoka mivoninahitra anao zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia venana ny trampamizena tratrandrao izay maraina izao. Koa mamely voninahitra anao zahay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra tsara sady mpanao tsara ianao. Ary dia mbola ny famindramponao tokoa natoy izao anay mankalaza anao zahay amin'ny voninahitra anao. Ary dia mangataka anao ry tompo eko ambanitra kasitrahana trenao izao avy-fotoana izao. Jesosy tsy tanteraka natrenao izay koa mangataka indrindra ny famindrampo avy aminao, ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy narazaka tao Kalvaria mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ilay fananomasinao mairana eo mba hidina tena tinay ampaheriny fo, ny saina, ny fanahinay, azona manatanteraka ny sitraka ao amin'ny lafim-piainana rehetra, ary dia ovinahitra ny fiainanay tompo malala. Misaotra Jesosy. Dia atrofenao izao fotoana izao voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kely avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanamasina. Amen. Amin'ny fiainana ravana no ahafahana miantrano ao an-tokantranontsika tsirairay avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao ary dia anona koa ny fiadanan'ny tompo amintsika isan'andro. Ny hafatry ny lanitra ho vaty sy mipanahy anio dia miorina amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 12 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 10. Eksodosy toko 12 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy misesy, izao no lazain'i Jehovah: rehefa tokony mahaton'alina izao hivoaka ankeo afovoan'ny Egypta, dia ho faty ny lamatoa rehetra eto amin'ny tany Egypta, hatramin'ny matoan'ny ankizivaviny izay ondilany fikosoam-bary ary ny voalohany teraka ny biby fiompy rehetra. Ary tsy tratratratrana mafy eran'ny tany Egypta rehetra izay tsy mbola nisy tahaka izany, sady tsy hisy tahaka izany intsony. Kanefa tsisy na dia alika aza hanetika ny lela ny amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatra rehefa ny tsy fampitovian'ny Jehovah ny Egyptiana sy ny Israely. Aridina ho ao amiko ireo rehetra, olona rehetra izay manaraka anao. Safady, aridina ho ao amiko ireo mpanomponao rehetra ireo, dia ankohako anatrehako anao hoe mandehany ianao sy ny olona rehetra izay manaraka anao. Ary rehefa afaka izany dia vao andeha aho. Dia niala teo amin'ny Farao tamin'ny fahatezerana amin'ny rehetra misesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny misesy: tsy iano anareo Farao, mba hitombony fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egypta. Ary misesy sy Arona hanana ireo fahagagana rehetra ireo teo amin'ny Farao, nefa Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely hiala amin'ny tanin'izy. Amen. Izao nambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kely avy Nazareta. Raha mandeha ny tongotrao, rehefa miteny ianao ary rehefa manaiky ny teniko, dia amin'iny dia andositra ny fanatrehanao araka izay tratrany amin'ny fiazana hiala eo alohanao. Izany anefa tsy hanakana ny tsy ho voatrobaka ny sabatry ny fanamasina izy ireny. Ataovy ao am-bavanao ny teniko, lazao mazava tsara ny teniko, lazao ny teniko amin'ny fahasahiana. Misy fiainana ny teny izay entinao, misy fanasitranana ao amin'ny teny izay ampitondrako anao, misy fitahiana ao amin'ny teny, misy harena sy fanambinana ny teny, misy fofona fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Koa mitenena ny teny izay lazako anio, tapitra ny fotoana fitsaharana. Tonga ny fotoana andehanako amin'ity tany ity ary anehoako ny tenako amin'ny fomba tsy hita maso manomboka izao. Fotoana fanavaozana lehibe izao, fotoana fiodinana lehibe izao, fotoana lehibe izao andeha aneo fihetsiketsehana.
aza manana tongotra iray eto amin'izao tontolo izao sy tongotra iray ny ivelany. Mitsampikiana avo araka izay azonao atao amin'ny fanatrehana amiko. Iara-mandeha sy resaka isika. Raha mandeha sy mifampiresaka ianareo, ho fantatrareo izay ho lazaiko satria ny fanamasina ao anatinareo no mahalala ny momba. Izaho dia hanomana ny fonareo tsirairay ho amin'ireo iraka izay ataonareo manaraka. Ho iraka lehibe ireo satria omeko hery sy fahendrena ary fahalalana ianao ary fahatokiana, eny fahatakarana mihoatra ny ara-boajanahary. Omeko mihoatra ny voajanahary ny toetranao. Eny atoro kely ianao fa tsy atoro loatra satria ianao dia anehoako isan'andro ny voninahitro. Ary tahaka ny famirapiratany Mosesy rehefa niara-nitoetra tamiko, rehefa nidina amin'ny tany an-tenimbohitra izy, dia toy izany koa ho hita eo aminao ny famirapiratana. Famirapiratany ny voninahitro izay efa niainan'ny olona vitsy. Saingy ianao no akanjo manokana napetraka teto an-tany ho an'ity fotoana manokana ity. Mandeha ianao miaina mihoatra no Mosesy satria anisan'ny fanjakana farany ianao. Miomana ary anaka ka indro fahitiko mandra-panafitra ny fananako. Tsy manana ianao, tsy fantatro hoe ohatrinona no andatsahako aminao tsirairay avy izay mety ho ananako. Fa izao fotsy matoki, eny izay azoko ametrahako ny fitokiako amin'ireo zavatra izay hitiko ireo. Dia heverinao ve fa ireo olona manan-karena ireo dia mivelona amin'ny fananan-tany? Tsia, mbola tsy nahita ninona ianao. Fa rehefa atolotro ho an'ny oloko, ho an'ny zanako, ho an'ny reniko, dia ho amin'ny fomba tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao hatrizay, tsy mbola nisy taloha, eny tsy hita taloha, fa hiaina amin'ny fanaminana be dia be ianao ka tsy ho fantatrao izay atao amin'izany. Laza hoe aiza no mafazana ho lazaoko aminao izay tokony atao rehetra. Nefa tsisy fetra ny haben'ny fanomezanao, tsisy fetra ny fitahiana izay hanatitra anao. Hitahy ny hafa amin'ny alalanao amin'ny fomba tsy nieritreretinao mihitsy aho. Omeko anao ny zavatra tsy ho azonao amin'ity famindrahana harena ity. Dia tena ianao hoe Tompo, tsy nanontany anao akory izany rehetra izany aho, dia voaliako izany fa tsy voatery nanao izany ianao satria nandrotsaka ny fitiavako taminao tamin'ny fomba tsy fantatry ny olona izaho. Satria izao no andro, ary io no ora andatsahako ny ranorana be amin'ity tany ity, tsy mbola nisy teo aloha. Fotoana hitsanganan'ny fiangonako izao. Izao ny fotoana tokony hitsanganan'ny ahy eo amin'ny fahefany. Fa amin'izany fahefany izany no ahitanareo ahy iseho. Ahita maso izay hitan'ny farany ianao. Ahita fivontosana mianjera ianao ary hitanao fa levina. Ahita mpikambana maro samihafa ianao izay nivon'ny fiangonanao ho tahiana manokana tokoa. Eny, betsaka amin'ny fotoana iray ihany. Betsaka amin'ireo zavatra ireo miaraka amin'ny fotoana iray ihany dia indro fa harotsako. Midika izany fa amin'ny fotoana fohy dia ho betsaka ny zavatra izay harotsako, fitahiana izay harotsako anehoako ny voninahitro ety amin'izao tontolo izao. Aza ferana ary amin'ny resaka ao ety an-tany aho. Aza ferana eo amin'ny fandehanana ety an-tany aho. Aza ferana amin'ny eritreritra aho. Aza ferana fa tsy misy fetra ny amiko. Mareta mivonoana fa ho be dia be. Eny, ho safin-drano tsy mbola nisy toa azy. Miomana ary ka miandrasa. Manantena ahy hamangy anao amin'ny alina. Omany ho ahy ny fonareo alohan'ny hatoriana. Izao ianao dia aneho ny asako sy ny fahagagana izay tanterahako. Fa mihoatra ny zavatra rehetra dia asehoko anao ny fahatsarako. Andatsahako aminao rehefa matory ianao. Eny ahitiko aminao
rehefa mifoy ianao dia omeko anao mihoatra noho izay nieritreretinao. Fa izaho no Andriamanitra ny fahalebiazana, izaho no Andriamanitra mihoatra noho ny ampy, izaho no Andriamanitra ny fampitomboana, eny izaho no Andriamanitra izay anapirofo izany rehetra izany. Ho hitanao ary fa izaho no hamaly anao. Ho hitanao ny fahafatesana izay manjoa izay rehetra mitsangako ho fahavaloko. Olona maro no mandeha manomboka maty tokoa. Olona maro no faty mivantana amin'ny fahitalavitra. Mpitarika maro no faty. Ny mpitondra fanjakana satria tsy nety nibebaka izy, tsy nety nivalalana. Na alalay ihany ireo saingy nanda. Dia ho hitanao ny anjelin'ny fahafatesana. Toy ny tamin'ny andron'ny Egypta. Toy ny fotoana isehon'ny loza tany Egypta tokoa dia tanterahako izany. Ianao dia hita sy hafantatra fa eto aho. Dia fantatra fa maneho ny tenako aho ary tsy miditra fotsiny aho fa mitsara. Izaho no mamerina ny loza tany Egypta. Izany no ananako ho anareo anio. Raiso ao teny izao ka raiso aho. Satria na aiza na aiza ianao ary n'inona ataonao, eto aho amin'izao fotoana izao. Na tsapanao izany na tsy, ampidiro fotsiny amponao izany. Ampidiro amin'ny fanapa-kevitrao ny momba aho. Ampidiro anatin'ny dingana ataonao aho. Ampidiro anatinao aho amin'ny andro fiasanao. Ampidiro amin'ny fanapa-kevitra madinika indrindra aho. Eny, na resaka bakiraro aza, na resaka fanaka aza, dia tiako ho anisan'ny fiainanao izaho Jehova izay mpanafitra anao. Aza betaraina intsony. Antsoy ny fahalavony izay mpitondra tsy masina. Amadika tena bebe kokoa izy amin'ity indray mitoraka ity satria eo am-panaovana saritava inatrian'izao tontolo izao izy. Tsy kisendrasendra izany. Ary misy porofo hoe iza nanao an'izany, manan'izany porofo izany aho. Tsy fantan'izao tontolo izao fotsiny no lainga be nefa koa noho ny tsy ombakomba rehetra amin'ny kolikoly. Eny ho hitanao tsy ho ela dia ho hitanao tokoa ny antony. Ho an'ny mpanapaka-ratsy fanahy rehetra, ho an'izay nanohitra, ho an'izay rehetra eo amin'ny fanjakanareo, eny ho an'ny olona rehetra izay mitsangako ho fahavaloko. Dia avy ny tafio-drivotra, moram-batravatra, dia ho hitanao izao tafio-drivotra mandrava sy mahery mamely izaho. Koa ry zanak'Andriamanitra tsy toa, mitsangana miaraka amiko, mitsangana raha-mpiasao ny fahefanao, mamakivaky ity fireneny ity aho, ary tsy ho ela, eny tsy ho ela dia andre ahy mirondroana ny fiangonako. Ary ity firondroana ity dia ampiahaka ny fahavalonao samely azy. Izany no ilazako hoe anaka, ilazako aminareo ankehitriny fa efa tapitra ny fotoana. Izao ny fotoana iodinana, izao ny fotoana tokony hiverenako hanozongona izao tontolo izao aho ka ho azo ny tahotra ny maro fa ny finoana kosa dia ho lehibe kokoa. Izaho ny olona azy izany rehetra izany teny izany, izany teny izany dia mampitandrina ny zanako rehetra izay sahy miaino. Laza ireo tenyreo aho ary ho an'ireo izay miaino sy mifikitra amin'izany teny izany dia hitahy azy ireo aho. Eny tokoa, tany mafy, aza miala, voaro ianao. Eny tany mafy fa mafy tokoa io ororon-tany io. Maireza, matanjaha. Ho avy ny kotrokorana, eny, aheno kotrokorana ianao. Mite hafa, andrea ahiteny ianareo, fa ny hafa kosa andre kotrokorana. Koa tandremo ary mandinia miambena trany fa mizongozona zavatra rehetra fa fotoana ny fankalazana izao. Aoka ilamina ny zavatra rehetra ho anao, miomana, mifalia. Tiako hifaly ianao satria tiako no mampiala voly ianao ao amin'ny toetra akoa izany. Izany mahatonga hanao zavatra toa anao tsy ho ela. Hoy Jesosy avy Nazareta manao sinia amin'ny rano sarobidy. Saotra Tompo, fa lehibe ny fitiavanao sy famindramponao. Mankasitraka Jesosy eo, fa miteny mandrakariva amin'ny alalan'ny fahinao masina ianao. Ankasitrana Jesosy eo, fa ianao tokoa ny tompon'ny tantara. Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra maneho ny voninahitrao, maneho ny fahamarinanao, maneho ny fitsaranao, ary dia azo enterana ianao satria
andriny madinika tokoa no tompo ary faneom-boninahitra ho an'izay mikatsaka anao marina tokoa. Dia tolotra anao ary ny anja sy ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka fa anao ny fanjakana sy ny fahirezana eny anao ny voninahitra hatramin'ny taona taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay fa mitahy anay tokoa ianao dia miaro anay mampamirapiratra ny tavana anao tompo dia mindra fo aminay manandratra ny tavana anao dia manome ny fiadanana. Saotra Jesosy.